ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a dia faly tena faly miaraka amin'ny tompontsika androany satria ny alakamisy tahaka an'izao indrindra no nitenenany tamin'ny mpianany hoe manirika maniry tena maniry aho a mba hiaraka kalaza aminareo a ny Paska. Ohatran'izy zany fifaliany anatrika amin'ny Paska izany. Tadidio tsara fa ny maly le zaza aloha dia tena ampinonohy mihitsy fa tairany devolontsika tsy hainenenina ampinonohy izy na maka rivodrivotra kely aloha tena fotoana lehibe ho antsika zany andro Paska izany. Ny ankizy amin'ny sisany izay mitondra zaza ataovy makakaiky varavarana kokoa fa ny programany devolony dia zao hoe rehefa hanomboka ny fotoam-pavahana ny zareo reo tsika mihitsy nefa lazainy anaty boky maro be hany rehefa ireo ny vavaka ozy dia tsongony ankizy hitomany dia mitabataba daholo ianareo manodidina azy hoe io hoe ndeha mivoaka oy dia ireo mipetraka lavitra be aty nareo a vita foana ny vavaka le zaza mbola tsy tafavoaka ka dia mba ohatrany mba hanaja an'izay tsika dia konina mihitsy no miteny an'izany eny hoe mitondra zaza akaiky varavarana daholo hoe amin'izao andro Paska izao. Amizay tsika mifantoka tsara ny tompo a dia nilaza hoe manirika maniry a mba hiaraka hihinana aminareo ny Paska dia ny mbola tsy maty a ny omaly niny efa nilazaina anareo izay ny angona rehetra omaly fa maly ane ny tompo e dia ny hinana sy ny sotro dia nilazainy hoe tia ny tenako, tia ny nofoko, tia ny rako mbola eo mpisakafoanana tsotsotra no ny tenenan Jesosy hoe ny ray aminareo a hamadika zay no mary alarobia. Tahako ritsika daholo ny mpianatra rehetrarehetrarehetra nanatona an' Jesosy zavy izany Jesosy zavy izany Jesosy dia nanao zany daholo ny mpianatra rehetrarehetrarehetrarehetra Jodasy avy ato aoriana bitsibitsika tamin'i Jesosy hoe zavy izany Jesosy. Hita amin'ny mpianatra rehetrarehetra teo Jesosy a ny atokatoka sady ny bitsibitsika mihitsy tamin'ny Jodasy hoe ianao no izy. Taitra be Jodasy saika hamonjy ny toerany dia hoy Jesosy hoe mandana ataovengana izay tiany atao. Mpianatra nyeritreritra azy hoe ndeha hiantsena fa eny izy nidirany devoly ary rehefa hatry ny maly a nyteny hoe samy manontany an' Jesosy zavy e Jesosy ao anatin'le Jodasy sa tsy ao anatiny. Fa tamin'ny andronay io a mbola teo daholo ny iraka 5 raha tany 10 pointy zay dia niteny hoe samy manana bengaloha daholo na mpivady na tsy mpivady vavaka metoraka amin'i Jesosy. Za ahoana ny fijerinao ahy Jesosy za maraina ny andro dia samy nandalo teo anatrehako daholo dia miteny ao ny nahazo fisorana azo nahazo fampahirezana na anankiray
no ny bitsibitsehan' Jesosy hoe ianao no hamadika fahalazaiko anao a ny tena nytototany mihitsy raha nanama sady ny kakakaka be hoe ny adada tena devolo mihitsy no nyteny an'izany a fa inona ny vokany mijaly ny jaly teo amin'ny fiainany satria izy nanao teny voalohany indrindra taminay dimenada hoe mitovy zao tsika pastera samy pastera tsika zao a tsy mahazo mifampibaika eo anatsony ianao a ary zay rehetrarehetra anao dia anay zay rakitra azonao anay zaraina daholo tonga to dia any amin'ny vola fiafaran'izany olo zany a ianao malala azy satria fantatrareo zany tsy zaka ny tenan'olombelona mihitsy ny bitsibitsika nataon'i Jesosy hoe ianao zany da siko nanao zany daholo alina fa izao izy amin'izay nilaza hoe manirika maniry a hiaraka ankalaza aminareo amin'izay ny Paska zay vao tena hanomboka amin'izay ny Paska tamin'izay zotsika dia ankalaza an'Andriamanitra aloha amin'ny salamo fa 7:100 salamo fa 7:100 ary ny firana fahatelo firana fahatelo isorana ny Andriamanitsika fa fitahim-be mbola nomeny antsika na dia mampalahelo sy mahajodasy aza ny fiainantsika salamo fa 7:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy haleloia fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika eny mamy sady mendrika ny fidirana manangana an'i Jerosalema Jehova mamorona Israely vahoaka izy mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameno feriny milaza nisan'ny kintana izy samy tononony amin'ny anarany avy izy rehetra lehibe ny tompontsika sady be hery tsy hitalany ny fahalalana manandratra ny mpandefitra Jehova ka mampihetra ny ratsy fanahy hatramin'ny tany miraha fidirana ho an'i Jehova mankalazana Andriamanitsika amin'ny lokanga amen. Isaura ane Andrea manitsi fafita eame umenen muatsi atreu abuka kamandra katitra isika enika lesuni tsy mitapitra tsy mitapitra nalale niareny tsy faritra nisisi zayumene fanai sabata sifumianda nueva santata izay anana rasanaka sini fanaiku derani marisina
mandravaka isika. Voninahitra ny ho anao Andriamanitra masina indrindra, ambony indrindra, loloavinay etapony lohanay satria mpanjakanay rehetra, tomponay rehetra, Andriamanitra rehetra ary mpamonjy anay rehetra. Midera anao sy mankasitraka anao satria na dia avy petraka ary ianao iva fijery. Eto foana ary teto foana ny masonao sy ny fonao nandritra ny taona maro. Ary ankehitriny dia miara-miahangona aminay eto ianao, miara-abanao zay Jesosy. Faly zay manana anao satria feno fitahina, feno fiarovana nandritra ny andro sy ny taona maro. Ary narovanao tamin'ny aretina, dia ny arety mandoza ny coronavirus teto amin'ny tanindrazanay. Mbola velona zao matsara zay noho ny fitahinao mahagaga isanandro. Matsiaro ny Alakamisy masina zay Jesosy, zay nanaovanao afatrafatra be dehibe indrindra tamin'ny vahoakanao, mpianatrao ary ho an'ny firenenao rehetra. Ka viary Jesosy hiara-paly aminay araka ny fombanao fahiny, ny anaranao ny angatahako zany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleluia. Masina, masina, masina Jehovah, tompony maro, endrika vola tany rehetra. Amen. Petraka isika. Raha tsika mahalala fa zany Paska jiosy zany araka ny voalaza any amin'ny bokin'ny Exodosy toko faharoambin'ny folo. Genesis d'Exodosy toko faharoambin'ny folo dia ovakikitsika zany aloha, ahitantsika ny fahamarinan'ny teny. Exodosy toko faharoambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manova hoe, amin'ny andro fahafolo amin'ity volany ity dia oka samy haka zanak'ondry ray avy isika rehetra araka amin'ny fianakaviany. Dia ny zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-trano, ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no haninareo amin'ny zanak'ondry. Zanak'ondry ray tsy maintsy laniny isam-pianakaviana amin'ny sakafo atoandro ray iny. Zay no ahafantaranao fa tena ela dia tena ela dia tena ela vao vita ny sakafo. Zany zanak'ondry zany dia voalaza be dehibe indray ary amin'ny andininy valo ambin'ny folo amin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany noho ny hariva no hinananareo ny mofo tsy misy masirasira
mofongeza be hoe tapitsatroka be a zay ny jiosy fa tsy misy masirasira tsy misy levure zany a mafy zany mafy be zany zany ozy io zany hoaninareo afotona tsy asiana masirasira ao an-tranonareo fa na iza ny iza homana zay misy masirasira dia fongorana tsy amin'ny fiangonan'ny Israely na vahiny na tompon-tany tsy hinana na inona zay misy masirasira nareo fa samy mihinana mofo tsy misy masirasira amin'izany toerana rehetra 7 andro zany ny sakafo be tamin'izany atsatsika indray atondro zany atao mihazo lehibe dia efa torana eo le ondry afaka dolo ny tsinainy rehetrarehetrarehetra dia atsatsika eo ambony afo hoaniny rehetrarehetrarehetrarehetra dia ny 20 ary raha hanontany anareo zanakareo hoe inona ny anton'izao fanompoana ataonareo zao a dia ho lazainareo hoe izao a dia famonona ny Paska Jehova zay nandalo ny trano zanak'Israely. Ny Paska zany dia fahatserovana fa mandalo Andriamanitra ary ny rany dia atao dododoly mitaotaom-baravarana rehetrarehetrarehetra ka andalo ny anjely ka dia zay misy nio rano Jesosy io a ranony ondry zanak'ondry io a dia mandalo fotsiny koa ny anjely natao a tamin'ny androny Mosesy zany a nanafana ny zanak'Israely a tany Egypta petraka eo ambony latambatra sakafo be zany sakafo be ao aloha mitondra zanak'ondry dodododoly tsy misy kilema zany atao tsy kilema zany a tsy azo atao no mitondra zanak'ondry pomaso na mandringa na sozanina fa ny tsara tarehy indrindra zay ny menan'i Jehova zany ny atao hifanatitra amin'ny Paska ary amin'ny Paska tsika dia samy manomana n'izany daholy hanao fanatitra fankasitrahana ho an'Andriamanitra rehefa vita zany rehetrarehetrarehetra zany dia mametraka ny tanany eo ambon'ilay zanak'ondry daholo mpianakavy rehetra fa ho vonoina io no mitondra ny fahotan'ny olona rehetra izy menakavy zay rehetrarehetrarehetra lasa lavitra dia tsy maintsy mody mametraka ny tanany ambony zanak'ondry mbola velona io amono an'ity zay Jesosy ny raha nytiany hitondra famelan-keloka ho ana menakavy mandritra ny taona dia tsy atohina amin'ny antsy amin'izay ilay zanak'ondry dia iny rany iny apetraka amin'ny tolam-baravarana tsirairay avy masaka amin'izay zanak'ondry petraka ambony latabatra daholy amin'izay sakafo ao daholo zanak'ondry efa voatono no mofo be dehibe tsy misy masirasira ny anana mangidy ary ny vera anankiroa eo ambony latabatra io vera io a dia rano tsira daholo no atao ao anatiny raha misy manontany an'izany zanakareo fa inona ho ary dada hoy zanaky Mosesy no atin'ireo rehetrarehetrarehetra ireo
zanak'ondrozy dia famelan-keloka ao antsika rehetra ny rany. Ny mofo mafy tsy laitra hoany zany fa mikarepodrapoka manapaka nify mihitsiny. Zay no milaza ozy fa mafy ohatran'izany no nanjoantsika tany Egipta nandritra ny 4 taona moa. Efa 100 taona ora olona. Efa 100 taona ne zany. Raha miteraka ianao 100 taona anao maty. Ny zanakao miteraka mbola 100 taona indray vao maty. Zanaky ny zanakao 300 taona zay. Zafiafy zafy kely zany dia zafiafy. Tsisy nianatra naray azy. Tsisy navela nianadrarana izanizy. Fa andevo voateraka dia manosim-potaka daholo. Maty foana ianao fa ao ambony fotaka ao maty ianao dia levona ambonin'ny tany any anaty fotaka andy. Tsy misy mitomany, tsy misy miatso vonjeo, fa zay miatso vonjeo tapahana indray ny lohany volofaty. Mafy ny nanjoantsika. Tsisy zany hoe mararika entina any amin'ny dokotera, entina any amin'ny mpitsabo, tsy nisy zany. Zay marary dia toroahana famaky. Zay maty dia taritaritina ho an'ny alika. Tsy mahazo mifampijerijery, tsy mahazo mitomandy. Mafy ane zany. Dia inona ry tata ny antony tianana mangidy ty? Karazana anandrano izy io fa tena mangidy. Miivonivona mihitsy ianao mihinana azy miaraka amin'ny mofo. Mangidy ohatran'izany nahazo atsika. Fa zany nalazaiko anao fa tena miorokoditra mihinana an'izany. Hohanina amin'izay ny rano, iraky ny vera, ranontsira. Nana ranontsira indray mandeha ianao hoe miakatra hatramin'ny tension anao. Fa zany ranontsira zany mbola 2 vera vitsy zay mihinana amin'ilay mofo mafy asiana anana mangidy asiana ranontsira. Tandindo ny ranomasitsika io anaka. Ny fiana tany Egipta nandritra ny 400 taona. Ary raha nitatazana ny masontsika tsirairay avy tamintsika nitomany. Mihoatra noho ny 2 vera. Zany ny antony io. Kanefa na dia zany aza ozy ity 2 vera ity dia kapoka ny fisaorana an'Andriamanitra na dia zany aza fa afakitsika. Dia mitsangana amin'izay mpianatra rehetra fampisakambina ideran'Andriamanitra amin'izay mitovitovy amin'ny ira fa 1:70 zay ataontsika rehefa avy eo. Fa mitsangana amin'ny mpianatra rehetra ary hoy ny Jiosy zay mitantara an'izany ny feo an' Jesosy tsy mitovy tsony amin'ny feon'olombelona na ny feon'ny lehilahy, fa eny lavitra be ohatran'ireny anjomara reny. Ary na dia nitafitrano aza ozy mipara rehetra mihitsy ary mahavaky trano ny feon'i Jesosy. Mitsinjaka mandeha miodikodina amin'ny latabatra izy rehetra
dia mitsipatsipaka ny tongotra, mitsipatsipaka ny tanana, mandihy tsy misaotra n'izany fidirana n'Andriamanitra ray. Aizan'izany tsika kehitriny. Zany ilay tena tiany hoe ifandray tanantsika. Iray tsika, ray vatsy, ray aina itsika, tsy mifandaotsony itsika. Zany ny fifalian'i Jesosy hiaraka amin'ireo mpianan'ireo, ampahery azy hoe eto foana fa aza matahotra ianareo. Dia andaontsika hanao ny hira fandraika amin'ny 70 am-pitsanganana mba harahantsika tetra koa izany ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Tsangantsika rehetra. Panjakamazy otombo mpantsara mahery mahery tsara karisino marola mendika matsiaro Jesosy mikodoka mipianatra iraisika tompo mpanjaka tsitolo kaletapeitra mampiaraka ny rehetrarehetra tsy mampisaraka ny rehetrarehetrarehetra dia raina era-poeran-tsaina dia raina many reto ny mpanompo voavonjy zay lasa am'izay tsika ary a voninahitran'ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitany rehetra. Petraka isika.
rehefa vitsy izay dia misotro ny kapoka fanondroana izy, mbola rano-tsira ihany io. Tia kapoka ity ozy izy a, mbola kapoka ny fisaorana, fidirana n'Andriamanitra fa tafita soamantsara ranomasina mena isika rehefa afaka. Ty kapoka farany ty kosa, kapoka ny fahasoavana tafitatra any amin'ny tany Kanana tsika rehetra any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, feno fahasoavana. Raha zanak'ovy kely bilitika le mivoaka kely iny fotsiny ara-ono, satria manana manaviany mihitsy zay amin'iny ovy kely iny fotsiny rehefa maniry, misy maniry manko reny ovy reny, dia iny le manivy kely iny maniry kely 3 cm iny a, ino tsengoina dia apetraka, dia tsengona indray dia apetraka, zay maniry tsengona kely, ovy 1 kilo fotsiny ony, dia mahavita tany 1 hektara, ovy 1. Eritreretino amin'izany, ary ny ovy amin'izany ngeza be. Raha tany Allemagne zay a, ianareo zay tany Allemagne amin'ny fotoana fahavokarany vokatra ohatr' izao, zany ovy zany ngeza be ohatran'ireny atotambary reny eny amin'ny arabe, ohatran'izany ny abeny, ohatran'ny raha vomanga dia vomanga 1, vomanga 2, vomanga 3, vomanga misy ohatran'izany ny abeny. Zany ovondrareo any Allemagne, mitovy amin'izany. Salony anankiray iny, iny grapy anankiray iny a, rola ngeza be ohatran'ny gonom-bary, sady mavesatra ohatran'izany a, ny salony anankiray. Tsy hitanao tsotro zany hoe tany tsara indrindra, tondra-dronono sy tantely. Zany nanana in'ilay kopy, le kapoka, ny fahasoavan'Andriamanitra izay. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Maminy fitiana ry Jehova tompona, fohina ny zanaka ompanavotra, tsy mba misy tokina afa-tsy ny zanaka, ka misatranao zany no ividiana. Rehefa vitsy zay dia izao ny tenin'ny Tompo, vita ny Paska, ny rahako ny omby-posy fanahy taminareo androany. Fa izao kosa no lazaiko aminareo araka ny Jaona 4:12, andeha. Mafy zany fa lazaiko anao raha mbola tsy ninakanina teo no nahaino an'izany teny zany, hanangidy daholo. Ino ty lazanao Jesosy a? Hainao tena mpamitaka, 3 taona tsika niaraka, tsy mba nampiomana anao isaraka ny atsika rehefa kelikely io. Dia ahoana zay? Ahoana vady aman-janakay? Inona no ivelomanay?
Niaraka taminao zay a tsy ampy ny vola teren'ny romana zay tsy mba mandoa karatra etra ho an'ny fanjakana mpianatra ro Jesosy a miazakazaka ny miaramila sambotra amin'ny mpianatra dia Jesosy aza matahotra dana manjono aingana zay trondro lehibe azonareo a savony vavany samy hafa ny filazany Mateo Marika sy Luka ary Jona azy sasany manao hoe tena vola be dia be tao anaty vavan'ny trondro dia hoy Jesosy hoe ampy andoavanareo ny etranareo iny sy ny vady aman-janakareo mandritra ny herintaona eritreretinao ny abetsahany zany vola netiny trano trondro zany tsy ny trondro rehetra fa sy anankiray voalohany ihany. Matio sy Marika milaza fa tsy vola fa vatosoa ny tao anatiny ary ny vidiny ny vatosoa iny koa dia amina tapitrisany maromaro. Niaraka taminao zay nisy nahory anareo va ho Jesosy? Tsisy. Zao zay lozanao tena mivoaka miditsy ny teny fiteny hoe mpamitaka ianao. Zay no tonga azy ny teny amin'ny Jona 4:12 mahatonga amin'ny teny pony zay rehetrarehetra mahampandray fanasany reo teny rehetrarehetra reo teo aneka nampiononana amin'ny mpianatra fa malahelo. Zao no lazaiko anareo Jesosy, za raha andeha apetrako ianareo fa andeha mbotra fitoerana ho anareo a ay vity zany fitoerana zany ho avy ahaka anareo ary aza matahotra zay misy anareo andeha mbany sento fa no maro be hatramin'ny 5:12 ho alan'ny olona rehetra nareo. Mafy ane zany ory Jesosy a ino ty lazainao? Ho alan'ny olona rehetra ny konanao mihitsy ara ny fahavalonao. Mafy zany fa lazaiko anao a mafy zany kanefa ozy aza matahotra ninina angatanareo amin'ny anarako mekonareo zany any vo mitony. Maty Jesosy lazaiko anao a eo no mangidy nalevona ny tompo a tsy zaka ny mpianatra tsony nenjena tokoa izy misitrika ny anaty lavabato dolo ny mpianatra rehetrarehetra fa ho avy ny miaramila romana anakapakapa ny lohany zay rehetra mivavaka tsangana amin'ny maty Jesosy zay vao mipoitra dolo izy rehetrarehetra mandehana torimy filazantsara amin'ny olombelona rehetra manao batisa azy ho amin'ny anarako io ny anafatra farako ny mpitandrina rehetra manao batisa fa io tenin'i Jesosy io hoe manao batisa azy ho amin'ny anarako fa tsy manao batisa azy amin'ny anarako. Jereo tsara ny tenin'ny tompo samy hafa mitsy io amin'ny teny grika sy ny teny frantsay teny gasy ho amin'ny anarako. Raha atao batisa anao dia ho azy ho any io dia anarany io ho any io anarany io zay no manao hoe voasoratra any an-danitra ny anaranareo anaraka an'io dia ho any io anarany io. Fa raha manasitrana anao hoe manasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy mandroaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy izay atao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fa ny batisa ihany
manova batisa azy ho amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanamasina. Zava-dehibe ny mahabatisa ny batisa ary tahaka an'izao noho n'ilay zany Jesosy an'izany teny zany. Ka dia mampahery antsika rehetrarehetra fa raha misy ny fanenjehana mpivady aza, ianao FPVM vadinao FJKM, teny ratsy ianao io olona io vadinao io. Tokantrano ray efatra ny zanany, ny roa manaraka ny neny FPVM, ny roa manaraka ny dadany FJKM. Fandrafy ireo fa ao an-trano. Dada, tsy zakako tsody, aleo isaraka. Tsarovo any teny Jesosy io halan'ny olona rehetra ianao, na dia ny konanao aza. Vavaka atao misaotra an'Andriamanitra, misaotranao Andriamanitra fa tanteraka ny teninao. Ianao milaza hoe aza matahotra, fa ninon'inona angatahnareo amin'ny anarako ataoko izany, dia mivavaha. Vavaha foana, mivavaha, hain'Andriamanitra ny mandamina ny sisa rehetra eo amin'ny fiainana antsika rehetra. Hira fa 70 amby 100. 70 amby 100. Ry Jesu, ny fitiavanao ny falianay, fa voavonanao isolovonanay. Io nahatonga azy teny hoe tiany tenako meko anareo, tsy zanak'ondrotsony, tiany rako tapaony lohako, ombonany amin'ny azy fijaliana, fa ny rako io ny mamonjy anareo. Foana nanomboka teo amin'izay ny Paska jiosy izay mitondra zanak'ondry, fa Jesosy Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay tsy misy kilema, mitondra ny fahotana izao tontolo izao. Raha manaiky ianao dia izy hoe zay mino dia hovonjena. Sotra tompo. Ny tsy mino dia efa voaheloka raha teo a. Tsy mino dia efa voaheloka raha teo a. Tadadio aho fa zany no anakavana. Zanatra vaviny mama mihitsy zany. Mba mengona letsy ozy rivo. Eny letsy. Tontolo ny andro rivo miteny foana. Mba mengona letsy. Le andro ray aneny tsy laitra. Verene lara tsy miangony. Natao daholo fandresen-dahatra io. Eny letsy. Iny fatratra ny kansera, ny prostate, didina. Eo ary ny lahy. Ozy rivonay. Ho faty lahy io. Ka zao ny letsy. Za tsy manana akanjo. Zany nanome azy komplementolo, miaraka amin'ny lobaka sy ny kiravata ary ny kiraro. Faly izy. Ndre mandeha monjany ny angona. Nasositra azy n'le toroteny, nasositra azy ny olona mijerijery azy. Tsy ny angona tsony, zay ny fomba ny devolo zay. Ataony zay mahakivy ianao. Tsy ny angona tsony izy. Didina. Ray volana ihany, didina ndray. Io nefa nilazaiko ny lahy ozy rivonay a. Ho faty ny lahy io e. Eny letsy a. Tapitra ny ray volana, vita ny ray ny didy, afaka 3 volana maty izy. Jereo tsara fa tantara misy zany. Nandevina azy zay larbi, any Alakamisy izy ny verina tao tokantrano rivo, ao an-tranonay, do izy zao, za letsy gaga be rivo. Fangala tsy efa maty.
zoletsy vomafy nandondona tereo mivavahadiny lanitra aleroa vavahady volameny zany fa tsisy ny ainy na dia ray aza ela be any teo tomany tsisy tsy nataoko ny tomany nandohalika ny fona tamin'Andriamanitra fa nisokatra kely mivavahady dia nisy ny teny hoe tsy fantatro akory ianao navitaizana taza melahy tsatona mivavahady dia izy lahy zao mandendeha any amin'ny rivotra rehetra eny aletsa any daholo be dehibe ny havana any vahoaka be dehibe tsy ny vavaka reny le tia any amin'ny rivotra daholo zay dia tiako an-trano sasany miditra any an-trano miaraka amin'ny sakafo aminareo dia aty no mipetraka dia izy lahy zao zany lesy mandoavako varavarana voy aletsy fa tsisy toerana tsy amohan'ny lahy ozy izy ndroany revo amin'ny anaran'i Jesosy tany lahy mandeha any fa milaza ny lahy hoe ndeha miangona tsy mety miangona lahy zay tsy mino Jesosy voaheloka sady tonga saina ny fianakaviana rehetrarehetra maheno zany tantara zany mba atserovanao mihitsiny atserovanao fa raha vao vita batisa ary ianao satria tsy renao zany fa mbola zaza ka tsy nanolo tena ho an'ny tompo anao tsy fantatra anao navitaiza zay na tonga ny tompo teny hoe raha mino anao dia vonjenanao sy ny akonanao fa zao ianao tsy mino jereo ane ny vady aman-janaka sy ny zanany olona io manana diplôma rehetrarehetra io fa tsy mety mahita asa mangataka any aminay na vary na loka sao everiny hoe misangy Andriamanitra fa rehefa tsy mino very 70 ry Jesu ny fitiavanao ny falianay tena mifalia fa vovono ianao misolobonanay misomotra Jesosy mba raiso reny sotra aterinay zo fanatsananao tsangantsika rehetra mazava aminay zao Jesosy araka ny teninao azy mino rehetrarehetra tsy mba ho tsarainay intsony handovany fiainana mandrakizay mba ho zany an'izay rehetrarehetra Jesosy tsisy verindalana tsisy voan'ny vakam-panahy fa very zay raha tafasaraka aminao naranao zay hosotrona androany no fanekena ambony indrindra fa hamelan'elokareo rehetra Jesu ary zany ny falinay tahaka ny mpanao salamo hoe sambatra ny olona sy voavelan'ny elo sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona zay tsy voavelona
ary tsy nisy amen. Mino ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokony totsy izay nitorotoroana tamin'ny masina nateraka Maria Virginy nijangana napakapotopolato nimbona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina teny amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra Kristy avy any ny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelany kely fitsanganany tena ny maty ary ny fiainany anarany izay ira fa 7:100 ivoa ombonao ny solovonanay ka mendrika anovanay hoe aja saotra ery raisoanao andiny faharoa teraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary fanahy masina amen. Petraka isika. Zay ny androany lakamisy ny raha-pitsozomatsika dia matsiaro nanomboka tany Getsemane ny samborana azy tamin'ny 7 alina mandra-pahatonga ny amin'ny 3 riva nampiondrika azy raha eo raisin'ny fanahiko dia maty izy vita tsisy toriteny tsony fa zany hoe manaraka ny dian'i Kristy ary io ny antsoko ny ankizy rehetrarehetrarehetra vakansy zao lazao ny ankizy rehetrarehetrarehetra fa eo fotoana nitsarana an' Jesosy manomboka amin'ny 2 alina izy aloha navoaka fitsarana rehefa avy natotototona sy nazerazera ary nitsahana ny lohany tao amin'ny fitsarana tsy namaly izy navoaka hoy soratra masina hoe natao iomehizan'ny olona tanteraka daholo zany ankizy kely na naneritreridratsy hoe ndao akatady aingana dia nifatorana ny tanan' Jesosy akavisy ny akavanana tapenana koa ny masony ohatran'ireny raha osijamba ireny dia nitaritiny ankizy maro be ohatran'ireny récréation zay satria devolana be mazava be zay tsy maintsy ny Paska tsy maintsy andro devolana be maro be ny sitona ny akavy satana miakavana niazakazaka nety niazakazaka be Jesosy dia dona tamin'ny potony lohany dia nimehezan'ny ankizy teo izy ankizy nanana zany eritreridratsy zany angataka ankizy mihitsy ara-pitsy mba hivavaka hira hifona amin'i Jesosy ny lehilahy koa maro be tany tokotany tao na raniko nataon'ny ankizy mifatorany lohany masony na hodikodiny lehilahy maro be mahodikodina mihodikodina ohatran'ny tandremo dia ny felany tamaina
raha mpaminany ianao tenena hoe izy aminay reto ny namely tamainanao mpandatsa latsa zany mahatonga lehilahy vitsy miangona vitsy manao asa io ve dia avonjy zay tsy maintsy miasa na lahady ary zay tsy maintsy mitady vola mpandatsa latsa isy lehilahy rapitso hivavaka hifona amin'Andriamanitra ary ny vehivavy jereo tsara amin'ny jiosy tamin'ny mbola andron'i Jesosy io ane vehivavy tsy mahazo miangony hatramin'izao ndry zareo silamo vehivavy dia tsisy dikany tsy mbo makany an-danitra hono ny vehivavy satria nampotaka ny nanaovana azy lehilahy ny sairanana nanaovana lohany masony tongony iny dia nitsofina dia nahazo fifinaina dia nanjary olona tady vady amin'izay ty lehilahy ty tamin'ny biby rehetra fa tsy nahita vady ho azy zay vao nikokofina le ampipotaka teo dia io le atao hoe mpanampy anao ry adama mpanampy maty io maty ohatran'ny biby fotsiny zao fa tsy makany an-danitra ny fanany zany ny finoany silamo mandraka ankehitriny tamin'ny andron'i Jesosy mihitsy ane zany ary Jesosy nanjera ny latabatra zay fanakalozana vola fivarotana voromelala fivarotana zanak'ondry nazera ny dolo zany rehetrarehetra zany dia nikaravasiny dodododododolo tranoko atao hoe fivavahana ozy fa tsy firen'ny jolahy zay nampidirany vehivavy sy ny ankizy rehetrarehetrarehetrarehetra ny angona voalohany orakoraka be mihitsy ny amin'ny vehivavy hoe mahazo miditra ny lanitra kohony zay fa zanak'Andriamanitra zany vehivavy zany io andro alina be io tsy nahitanao na dia ray aza nanatrika ny fitsaranan'i Jesosy taony zaza taony lehilahy fa ny vehivavy tsy nisy na iray aza mora manadino no hoany vehivavy voadona kely raha tsy vavaka tsony dada ay reto lehilahy reto alika daholo jereo ny gazety be dehibe na rehefa tamin'ny tele aza lohan'olona volon'olona mason'ny olona ny oron'olona fa ny vavany vavakisoa satria any lehilahy mandraka ankehitriny maray amin'ny kisoa dia io ny zanany antyleana dia napetraka ao mihitsiny ny lohan'olona nifin'olona fa antitra be ny tenany osy manontolo manontany tena fona hoe mbola ao ve zany io jeren'ny olona ho anareo zay antyleara rehetrarehetrarehetra jeren'ny olona any akana ny vahoaka rehetrarehetrarehetra ny tourisme rehetra mandalo any daholo ijery manontany tena hoe vary sy loka ve no hoaniny io satria ny nifiny tena nifin'olona sahatra fa tsy misy filazana zany tao anaty televizion ho tamin'iny herinandro iny ny endriny vehivavy tsara tare mihitsy na mivolany na ny endriny vehivavy tsara tare mihitsiny ny tanan'olona fa ny tapany ambany tena omby mijoro izy tsika mijoro tsara rehefa mijoro fa ny azy ny lohalika manoatra ny lohalika ny omby manao an'izany sady misy volo ary misy kitron'omby
milaza ny alahelony mihitsy le olona loza zay nampiteraka ohatran'izao satria miray amin'ny omby ny lehilahy aripaky ny lehilahy daholo na biby madama anakireny antso amin'ny telefona ny akoko pastera 50 maty ndray andro daholo iny zany aretiny zany manana lahy kely angahoanao a 13 taona na 14 taona manana anakiroa mihitsy a reo lahy kely 13 sy 14 taona teo efa mampiasa ny mahalehilahy zady tsondrono tao daholo ny akoho rehetrarehetra maty tena ny lehilahy mihitsy zay ny adalan'ny lehilahy rehetra zay tsy mifidy lavaka dia lazainareo vehivavy hoe mijangajaga be mbadiko pastera za tsy anambady an'io tsony manontaniangeny Jesosy hoe tena devoly ao anatin'ny lehilahy mihitsy ny fijangajangana roay devoly Esau fa tsy ny mitomany fotsiny ny atao akory efa nitindrazana zany fahadalan'ny lehilahy zany io no mahatonga ny apôstôly Paoly hoe mba tanony tsara ihany Andriamanitra le ratsy tsy tiako foana zany ny vitako satria tsy afaka ao anatin'ny rany lehilahy mihitsy zay devoly zay afa-tsy ny rany Jesosy ihany zay ny tokony angonana foana riavana malala ka dia miteny amin'izany amin'ny rehetrarehetra zany aho mba hivavaka amin'izay ny vehivavy andohalika amin'ny zoma fa mora manadino an'Andriamanitra rehefa voadona ny sain'ny vehivavy. Sotra Jesosy anao rakitra aritsika izao rako mpifonana ataovy amin'i Jesosy zay manome mpifaliana no kasitrahana indrindra. Misy batisa fa tsy amin'ny folo zay zany ny fandaharana za tsy naharean'izany dia anao batisa ary aloha zany zao azadino manao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy fa so miteniteny taonao mpanao batisa za manao batisa anao amin'ny anaran'i Jesosy. dia miaravantsika rehetra tonga amin'ny fotoana ny fanaovana batisa dia tsangana alohantsika rehetra ranao ny hira 7:9 dia efa miomana sady ny ray aman-dreny mitondra ny zaza miakatra ety aloha mitondra ny zaza ny reny tao Salema. Ni
tena hoe alakamisy masina, zava-dehibe zany hoe alakamisy masina, natongavanareo rehetra eto anatrehan'Andriamanitra hitondra nyreto zazakely reto ho atao batisa amin'ny anarany. Dia alohan'ny anaovana nyzana rehetra izany dia misy ny teny fanorenana vakina amin'ny anaran'i Jesosy, tsika rehetra miaino azy tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrana izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana, fa ny mpianany teny mafy reny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatinà, ary aza rarana fa antoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovony tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy dia nitrodranao azy. Manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany zareo. Dia misy fanekena ataonareo amin'Andriamanitra, dia amaly azy ao anatin'ny fonareo nareo izay tena vokatry ny fonareo. Voalohany, manolotra reto zaza reto an'Andriamanitra va ianareo? Saotra tompoko, manaiky ve nareo mba ho alain'ny zanakareo tahaka fianaran'izy ireo amin'ny toetra na amin'ny fiteny any amin'ny fiainanareo rehetra? Saotra tompoko, manaiky ve ianareo mba hivavaka sy hampianatra azy ireo hivavaka? Saotra tompoko, manaiky hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo? Saotra tompoko, manaiky va ianareo ny hampirisika azy ireo hiditra ho katekomaina amin'ny fotoana amin'ny irisony amin'izany? Tsy mijanona eo amin'ny mahakely fotsiny, fa rehefa vita ny batisa dia rehefa tanorana izy dia aroso izy ho any amin'ny katekomaina. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'izany ny fiangonana manao batisa amin'ny rano, fa Jesosy kosa manao batisa amin'ny fanahy masina. Vavaka tsika rehetra. Ry Jesosy Kristy velona vany Nazareto, misaotra anao era-po era-tsaina era-panazay. Fa mbola misy ny andro androany, tena mbola misy ny andro androany felanenina ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Fa ataovy batisa ny zaza, ataovy batisa ny zaza. Fa maro ny olona tsy miraraha an'izany Jesosy fa rehefa mivavaka hony dia vita. Fa ny amin'ny andro androany nandresy lahatra nyreto fianakaviana reto ianao, fa tokony atao batisa ny zaza na dia kely ary izy. Ka dia ndreto ny ray aman-dreny, ndreto ny fiangonana, ndreto ny fianakaviana mijoro manoloana anao hitondra nyreto zaza reto aminao izay atao batisa ho amin'ny anaranao. Ka dia matoky sy mananteny izay Jesosy fa eto ianao. Dia io ny rano ihany io Jesosy hamasina amin'ny alalan'ny fanahinao masina io entina natatateraka izao sakramenta masina izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta, amen. Petraka amin'ny fiangonana. Rakotonarivo finoana Joseph Mity. Matia. Za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy tompony ombanao, mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Razafiny rainy be Tefinjanahary Ezekia. Ezekia, za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy tompony ombanao, mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Rakotondray be Tafitasoa Ezra. Ezra,
Za manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Jesosy tompony eo ombanao, mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Tezao ny zaza ho an'Andriamanitra raitsika. Andriambola ary malala Antoniela. Antoniela, za manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Jesosy tompony eo ombanao, mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Nanjanirina nomenjanaro Orlando. Orlando, za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Jesosy tompony eo ombanao, mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Tsangana ny fiangonana ivavakitsika. Vita Jesosy vita amin'ny famonjena ho anao reto zanakao reto. Terizy ireo amin'ny anaranao. Fa amin'izao vaninandro izao, ny devoly dia mamely, tsy kely, tsy lehibe, tsy antitra, tsy tanora, fa vao midina ety ambonin'ny tany fotsiny ny zanak'olombelona dia efa mitanatana vava ny devoly. Fa ankehitriny kosa izay faly satria tonga teto ianao Jesosy nandray an'ireto zaza reto ho ankonanao. Ka dia terizy ireo amin'ny anaranao. Terizy ny fianakaviana nanao fanekena teto aminao. Terizy ihany koa ny fiangonana mba hivavaka ho an'ireto zanakao reto. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy vela fa Nazareta. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ao anatin'ny fanatitra nanaovantsika ny hera 3:7 mioby ny fanahiko fa voavony izao. Za manobatisana ho amin'ny anarany, fa tsy amin'ny anarany. Devoly ny roahana amin'ny anarany, ametra tanana amin'ny anarany Jesosy, fa nibatisa ho amin'ny anarany, ho azy, ho zanany, ho ankonany, zany ny dikany. Fa tsy amin'ny anarany fotsiny dia any, izay aleny any dia aleny, izay ataony dia ataony, fa ho azy. Fonosiny ny fahasoavany mihitsy ary tsy azo adoniny io teny kely io ho azy. Samy hafa hoe ty gato ho anao, raha tsy hoe ty gato ty ne anareo any, fa ho anao ty kiraro ty ho anao. Anao foana iny fa tsy azo mena olo-kafa. Zany dikan'le ho anao amin'ny batisa. Averimberina foana fa mandeha ho azy le vava hoe za manao batisa teo amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy mety zany fa bentiny Jesosy amin'izany nareo. No rakitra tsika, tena rakitra mpifonina amin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra izay mamem-pifaliana no kasitrahana indrindra.
ketikoba utadidi satria tsapako fa sarobidi tena sarobidi kiana mamako efa hatrinela maomana kiona farana to the future, niela yelo wamina. Deu fiki richola fi, nyanzara hanzara vuateji baila. Ka ura keti Cuba uta. Satria tsapako fa sarobidi tena sarobidi kiana mamako efa hatrinela maomana kiona farana quando to the future, niela yelo wamina. Rahabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro alakamisy masina ity dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanefa mivoady. Nofy nisy vola 3,000 ariary efa lasany amin'ny ray aman-dreny. Jesosy hafaly tokoa fa afaka manoratra ho anao. Efa akaiky ny andro iterako fa hamorao fandidiana Jesosy ady ampamangataka asa ho amin'ny vadiko Jesosy amelomany anay fa efa tapitra ny kontrahany. Misaotra indrindra Jesosy indro vola kely namboarana ny W ray alina ariary. Iterako
izay toko Maria arakany utako befiate lausi pamindrafo Tompo lehibe tsy manakery anao lefa tenila zanao ny lambana fatena sitrapo loni lanjanao nisukako tiako mamiko yana Jehovah anatra naitika famanana anao amiko Satriana tiatalu Tiaku mampicu yana Jehovah Sambata teja pamanana anau andriku tukiku yana Sauti Satriana tiatalu Sauti Satriana tiatalu Sauti Satriana tiatalu Bisous Jesus Teka mavoasik Tsapanay ny fitiavanao Jesosy. Roa arivo taona lasa zany efa nanambara foananao fa zany tianao e. Ary efa nilaza fa tianao dia tianao mandrakizay ahy. Zay ny tsy mahatsiaro an'izany Jesosy. Adino tanteraka zany indraindray dia fahazarana sisa ny ivavahana. Mampatsiaro anay ianao androany fa tianay fona ary tianay taloha manome anay rehetra ny zavatra ilainay. Misaotra Jesosy. Namaly fitianao izay nanao izao rakitra izao aho. Mpifonana raha misy mampalahelo anao. Na kely iny Jesosy, na be iny aho. Vokatry ny fonay tokoa. Valim-pity ataonao aminay. Ankasitrao zany Jesosy. Ankasitrao dia mamondrafo ho an'i Madagasikara tanindrazanay. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Endrika tany rehetra. Petraka isika. Eo akely karakasy dia anakirangeza-be. Ny nofinareo lefa ty aminareo dia anareo manokana ka manahirana. Raha sen Jesosy mila naorita ianao aminana. Zay, le anankiray dia tena vizaka fa rinina kongamba ny andro dia nofy rinina ny betsaka ao anatiny. Za ty mbola tsy voavako nofiko pastera hoe nanao akanjo fotsy lava ny tenako ary andeha hiditra amin'ny fiangonana. Rehefa hiditra nefa aho dia nasakanana sy ny zanaka ho lahy fa hoe andehana hoe ianao eto aloha ity fiarako ity. Andehanana ho ianao eto aloha ity fiarako ity. Dia ho aho hoe fiaranao hoe dia eny ho ianao dia nentiko ilay fiara izay tsara dia tsara fotsy tsara mitovy amin'ny limousine. Faly be any tondra an'ilay fiara ary tao kelikely dia nisy rano be nanapaka amin'ny lalana dia ho aho hoe
tsy ataoko manitsaka ny orany ty akory ty fiarany dada tsara tarety dia nataoko nanidina misaoty lay rano lay fiara ka afaka somatsara eny tsara be zany tsy fantatra anao a raha nala fanadinana ianao a dia ho hitanao ny valiny fa ho tsara raha ohatra tsy zany fa misy zavatra manahirana ny sainao a dia ho afaka tsy ho ela zany zavatra manahirana ny sainao zany paska ny andro ararotiny mivavaka tsangantsika rehetrarehetrarehetra misy ny voady lazoary toizantsika tompoko famakina mivoady misaotranao izahay jesosy noho ireo fitahina marobe narotsaka ao teo amin'ny fiainanay indro manoatra vola 1 million de francs kany 250 000 francs anaingiona ny altaranao masina 250 000 francs 250 000 francs ho an'ireo mpitandrina any ambanivohatra ny 500 000 francs ho an'ireo mahantra eto amin'ny fiangonana raiso vavakatrofonay amen misaotra jesosy fa raha narary ny tanako sy ny loaliko rehefa nosorana ny ranao dia sitrana vola 2 alina ariary 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny 4e étage voninahitra ho anao ray zanaka ary fanay masina mamindrafo ary mamelany elokony misaotra jesosy fa raha narary ny tanako sy ny loaliko rehefa nosorana ny ranao dia sitrana vola 2 alina ariary 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny 4e étage amin'ny raha fa enina ampitelopolo bokokiratsika hoe mandro so jesosy nzay tompony feonao reko ao am-poko ao fa maniry mafy ene aho hoe mba iombo vavaka aminao dia mandro so jesosy tonga so jesosy amin'izao andro paska izao hoe manerana ny fanatrehanao maniry indrindra mba iona aminao araroto zany aminao andro paska izao indeny ny voalohany any tsangantsika rehetra
maniry nandania dia iombona alalana zay tompony feona ekoaokokoa fa maniry mafiany aho dia iombona alalana mandroso Jesosy tonga manerana ny fanatrehana maniry ny fo mitoerana kasiwa Jesosy fa mandanena fa faran'izay mandroso Jesosy mandroso manerana ny fanatrehana maniry ny fo mitoerana kasiwa Jesosy fa manatena hoe fa faran'izay sikikony manilana vavaka isika indreny fifalianay Jesosy androany dia androany dia androany no nilazana hoe vita ny Paska fahiny fa izaho ny zanak'ondry tsy misy kilema novonoina ho anareo ary ny rako ho famelan-keloka mandrakizay tsy miova mihitsy izany fitiavanao sy ny fanekenao zany tsy miova mihitsy fa nanangan-tanana ny amin'izany ianao fa zay mino anao ahazo ny fiainana mandrakizay raha sanatria Jesosy ka misy miverin-dalana verina fanao zao tontolo zao Paska ny andro ampatsivo azy amin'ny alalan'ny nofy ny anjelinao amangy azy isa-tokantrano isam-baravarana fa diso lalana izy fa tsy misy mahazo manatona ny ray raha tsy amin'ny anaranao rery any Jesosy alohan'ny isarana Jesosy te eona aminao zahay tsisy toerana fionana aminao ny any an-trano na misy ary zany voakitaba foana any daholo ny tenin'ny ratsy ny kizitina ny tabataba ary tsy mety tonga ny aminao mihitsy ny fivavahana Jesosy fa eto amin'ity toerany ity any no nitenenanao hoe raha eto amin'ity toerany ity nareo mivavaka miaino anareo ny an-danitra tanterao ary zany Jesosy fa eto ny feonantsika fandraisanao tanana ny olona rehetra ohatrany tamin'ny andro Paska fiarahanao aina sakafo ao aminy mandritra n'izao Paska izao vavaka ray minitra zay Jesosy ray minitra dia ray minitra bitsibitsika mangina vavaka tsy ambarahavana Jesosy mamenatra na dia mivavaka zany any tokantrano aza fa eto zay mibitsibitsika aminao mitanilanao tongava amin'izay eny amin'ny tablo tsirairay avy ary sotra Jesosy ireo ny mpanomponao vidinao lafo tamin'ny ranao nanaovana fanekena mandrakizay fa ho anao mandrakizay tanterao zany Jesosy raha misy olana vao zany raha misy aretina sy trano zany Jesosy malala ho hainao ny zavatra rehetra ka raha bitsibitsika aminao izy azafady indrindra mba iondrika kely ianao
dia mba ianohy ny vavaky ny mpanomponao. Sotra Jesosy, voarainao zany vavaka izany, hiakatra any an-danitra ianao, le mpisolo vavanay eo natren'Andriamanitra ray, le mifono ao anay andro amanalina eo natren'Andriamanitra ray. Jesosy, asa mba manadino ny mpanomponao eny any, mpanompoko izay fa nifidiko tsy mba hariko, mba ho tonga natren'Andriamanitra ray zany vavaka izany. Jesosy, sotra Tompo, mpanomponao mangataka izany, ary mbola mpanomponao zo amin'ny andro rehetra ihany anay, dia mangataka amin'ny mpanomponao rehetra tahaka amin'ny mpangataka rehetra, mekoaka mitaraina aminao manao hoe Jesosy ianaranao ny ankatana izany. Jesosy, rainay izy eny an-danitra, meonay ny anisa azo ary mamelamely tahaka namelana izay meko ary azy tondra na mipaka manafahana anao fanjakana sy ny hery raisontsondrano ho Jehovah Tompo aminao, zanako anao, zaho no niteraka anao, zaho ihany mbola nomba anao hatrany akibony reny, fony tsy mbola ary akorany efa fantatro, efa no masiniko, efa no fidiko, fa dia mandehana amin'izao herinao zao. Aza manao hoe mbola zaza, aza manao hoe tsy mahay miteny fa za nomba ny vavanao naiza naiza amin'ireny maditra rehetra reny mbola adidinao zany, ka mandehana fa momba ny vavanao aho ary taombanao, hiaro anao amin'ny loza rehetra naiza naiza lehanao. Sandroko mahery hitantana sy hiaro anao amin'izany rehetrarehetra zany ho Jehovah. Misaotra Tompo, anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny atakay manokina nojamba kodia zany raisana zanaka masina voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehovah endrika. Dia ny mpandray sisa no mijanona.
Tenjiavana raha nytariana teo amintsika izay momba ny alakamisy masina no mindray mandrintsika teo dia ohatrany mamerina kely hoe Jesosy mihitsy ny naniry mba hahazahoany miaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Amin'izao alakamisy masina zao raha misy manontany eny ambony eny amin'ny lalany eny hoe inona moa androany dia alakamisy masina, inona moa ny alakamisy masina dia nanaovan'i Jesosy fanasana ozy niaraka tamin'ireo mpianana na dia olona tsy tena mahay fanany soratra masina ary. Miantso antsika tokoa Jesosy, maniry antsika tokoa ary dia anisan'izay nataony Jesosy ho zava-dehibe ny nilaza aloha amin'ilay anankiray amadika azy ary nilaza ny faharoa fa tsy maintsy andeha izy andao reto mpianany malalana reto. Ary rehefa tena nalahelo sady taitra, inona moa nataitra sy nampalahelo anareto mpianatra reto. Voalohany nandrenesany tahaka ny hoe nilatsahany varatra mihitsy izy nilazana fa ny anankiray aminareo reo dia madika nefa dia mpiara-miasa niaraka tamin'i Jesosy sanandro. So dia mba misy tahaka an'izany eto ry havana. So dia efa mpiara-miasa tamin'i Jesosy hatramin'izay mpiara-mandeha hatramin'izay mihazakazaka mamonjy nazao fanasana masina isaky ny misy fanasana. Sao lahy dia mba anisany ilay ho tenen'i Jesosy hoe namadika ahy ianao, na mbola hamadika ahy ianao. Nanaitra ny fony ny mpianatra zany ary nampalahelo azy ny tenenany hoe za koa ve tompo zany, za ve zany. Ary tena nampalahelo anareto mpianatra reto indrindra nilazany Jesosy ihany koa ny hoe andeha handao anareo aty. Vakitsika vetivety eo ambany masontsika zany nampiononany Jesosy ny fony ny mpianana izay nalahelo indrindra sady diso fanantenana ilay Andriamanitra ilay neveriny fa hiaraka aminy ho mpanjakany nefa andao azy dia betsaka ny korotana ny saina tapaka ny fanantenana rehetra nangovotra natrika ny fiainana andeha irery tsy misy Jesosy. Raha ny teny Jesosy amin'ireo mpianan'ireo hoe lazaiko aminareo fa ny anankiray aminareo ny amadika dia efa taitra izy. Faharoa Jesosy nanao koa hoe anaka vetivety foana ny sisa hitoerako eto aminareo, hitady ahy ianareo araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay aleko aneka tsy azonareo ale dia toy izany koa ny lazaiko taminareo ankehitriny. Dia hoy Jesosy rehefa nahita ny mpianany fa tena nalahelo tsy hita tsony izay nambara, mbola niteny arany sasany Simona ono atoko fa andeha ho aiza moa ianao, andeha ho aiza moa ianao andeha io. Dia hoy Jesosy hoe andeha nefa tsy afaka anaraka ianareo, tsy azonareo ale ny lalana alehako zao fa rahatr'izay mbola anaraka ihany ianareo. Dia hitany Jesosy fa tena malahelo, feno olana, feno mihitsy ny adi-tsaina. Dia hoy Jesosy hoe zao ny lazaiko aminareo, haza malahelo ho an'ny fonareo. Minoan'Andriamanitra ary minoako fa ho an-tranony raiko ao ane efa misy trano be dehibe ao ary za zao andeha hiala aminareo zao dia mbola andeha hanamboatra hanampy an'izany fitoerana zany trano fonenana be dehibe zany ka andeha ho any ary rehefa vitako zany miverina aminareo ary andray anareo ndray ka ny amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Dia mbola manontany ihany ny mpianatra, aiza moa zany toerana zany tompoko, iza nitarika anay amin'izany lalana zany any amin'izany toerana zany, tsy hainay zany. Dia Jesosy namaly hoe aza matahotra raha tsy hitanareo ny lalana, zaho anie ny lalany, za anie ny fahamarinany, za anie zany fiainany zany. Raha miaraka amiko ianareo, raha manapa-kevitra ianareo fa na dia elako ary ianareo zao, aza miala amiko fa ny tsy fialanareo amiko ny atongavanareo any amin'izany toerana zay efa homaniko ho anareo zany. Noho izany ho Jesosy dia aza malahelo akory zany fonareo zany. Aza be ahy hoy izy hoe tsy amelanareo kamboty eny ahy, tsy avelako rery eny ianareo hoe akaty aminareo na dia tsy hitanareo aza zany toetrako, zany tenako zany. Ary tsy vitan'izany ihany fa raha misy zavatra angatahanareo amiko na dia tsy hitan'ny masonareo aza
zay angatanareo na inona ho Jesosy omeko anareo zany. Ary aza matahotra ihany koa fa haniraka ny mpananatra ty aminareo any. Hilaza n'izay any amiko any an-danitra any dia ilaza aminareo izy. Aza matahotra fa tsy andeha irery ianareo. Zany Jesosy ilay tiantsika zany ry havana. Tompon'izao fanasany zao. Na dia teo ara ho Jodasy izay mpiara-miasa aminy akaiky tena akaiky an'i Jesosy mpitam-bola. Rehefa namadika an'i Jesosy izy dia lasa. Ary rehefa lasa izy dia tsy nalahelo azy Jesosy fa nampahery reto rehetrarehetra reto izy dia mbola mampahery antsika. So dia misy Jodasy. Jodasy ngeky nataony Jesosy endana makany ataoviny ny ataonao mandehany amin'izay alenao ndana dia tsy nirarahiny Jesosy. Ry havako so dia tsiketo. So dia misy Jodasy tonga eto mamatara ny teninao. So dia Jodasy ka ho Jesosy mandana mivoaka dia ataovy izay ataonao. Aza mietsara velona tsy eto ry havana. Jesosy tompo no miteny tamintsika hoe zao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ty mofo ty ho Jesosy dia ho velona mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary zaho Jesosy anangana azy amin'ny andro farany. Ary ihany Jesosy ary na oviana na roviana aza no misotro sy mihinana ianareo dia mba tsarovy lenany ekeko hitondra ny elokareo rehetra hiantony eo amin'ny azo fijaliana tsarovy aho milanja zany fahotanareo rehetra zany. Atsiaro azy ary tsika satria Jesosy efa naniry ny mba hiaraka amintsika amin'izao ora sy fotoana zao dia mba hamaly azy koa tsika amin'ny hira fa 700 hoe zako Jesosy maniry mafy aho Jesosy tompo mba hialoka eo ambany azo fijalianao. Tsy misy toerakafa mihitsy izay tena mamotro ny azo fijalianao zao no fiarovako. Ny azo fijalianao zao ny tazanako ny tenanao izay nijaly mba ho avotro. Ka dia kotsa ny ranomasom-pitiavana ny tavako ry tompo fa afa-keliko. Indrindra voalohany sy ny faharoany ataontsika eo am-pitsanganana zany. manondrika ny lohanay ampanajana eo anatrehanao zay Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Ilay tompony zao fanasany zao. Ary naniry tokoa ianao niaraka aminay amin'izao. Tsy nanavakavaka nefa ianao fa tena tia
ary dia mbola miantso ihany hafa-tsy jodasy zay efa nasainao nivoaka ka dia ndreto zay Jesosy misaotra anao midera manome voninahitra anao fa mbola nasainao amin'izao fanasana zao ka nilazainao fa ianao ny tena mofo velona ary raha mihinana an'izany zay manana anjara fiainana mandrakizay ary dia ny ranao koa mbola nasainao hosotronay dia mbola raha maty ary zay hanangana anay ianao amin'ny andro farany misaotra Jesosy ndreo ara Jesosy ireo fanasana zay fanasana no maninao sakafo ny lanitra mivelatra eo amin'izao latabatra masina izao eo ny mofo zay vita tanana zavaboarinao reo Jesosy tsy masina ireo tsy manan-kery ireo fa mipetraka amin'izao latabatra masina ianao le tompony fanasana ilay mahay zavatra rehetra ilay masina indrindra ianao ny angatanay Jesosy hanamasina an'ireo mofo ireo ho tonga tahaka ilay mofo latsaka avy tany an-danitra mba hanananay anjara fiainana mandrakizay dia ireo koa Jesosy ny kapoaka zay mitahiry ny rano lokoana menamena ihany mba hitovy loko amin'ilay ranao zay nalatsakao teo ambony azy fijalia rano tsy misy dikany rano tsy misy heriny rano tsy masina kanefa mipetraka eo dia angatanay ianao satria tompony fanasana tahaka ny nanovanao le rano tonga davay faizay tany naina Jesosy no angatahako amin'ny anaranao hamasino reo rano reo ho tonga tahaka le ranao madio tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina zay fanekena nataonao ho famelanao ny heloka irehetra dia misaotra Jesosy dia ndreko ireo mpanomponao marobe Jesosy ny diakona mitsangana eo olombelona ihany mitafy nofo fahotana Jesosy niangavy ianao ara-mijoro eo izy ireo handray ianao voalohany ireo Jesosy eo ny tenanao eo ny ranao niangavy ianao hamindra fo ianao Jesosy hanarona an'izy ireo amin'ilay rasonao le rasonao tsy misy kilema le madio mba tsisy ho hitanao afa-tsy ilay ranao zay nalatsakao ho famelanao ny heloka irehetra ary dia masino handray ianao hitondranao ary zara zany tenanao sy ranao zany eny mpandray fanasan'ny tompo ka mba tsy izy ho diso anjara aminao ireo mpandray ireo na dia ao aza ny heloka natao aza ny fahotana mety misy zay fahadisoana tahaka ny Jodasy mamindrafo aminay rehetra mba azo andray anao zay ka tsisy ho voadingy anao ny mpandray rehetra Jesosy fa ho voavela ny heloka ho voasarona ny fahotana ho voarakitra ao ny ranao dia misaotra Jesosy mankasitraka anao indrindra zay ka dia anao Jesosy ilay tompony fanasana no anatanteraka zay fanasana sy fizarana zany fa fitaovana daholo ihany ny rehetrarehetra dia misaotra mankasitraka Jesosy amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako zany amen mipetraka ny fiangonana fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny zay namadina azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy hoe ity ny tenako izay vakiko ho anareo izao nataovy ho fahatsiarovana dia tahaka izany koa ny kapoaka hoy Jesosy hoe ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao ny ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotra ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny tony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko dia ho Jesosy hoe andeha ara fa efa voavoatra ny zavatra rehetra ka dia mpizarana ny mofo sy ny kapoaka no andeha hanaovantsika ny hira fa 7 sy 700 zay Jesosy mihitsy no miteny amintsika dia miteny izy manao hoe manatona fa vonina hanome anareo hizara aminareo ny nofoko sy ny rako manatona aho izy manatona
ary minoa aho jesosy fa za zao zay andao anareo kanefa tsy mandao atsika zao mahavonjy anareo amin'izay rehetrarehetra angatahnareo sy ilanareo a mahavonjy anareo a satria Andriamanitra be fiantra tsy mba mizatavan'olona tsy mba mafo fa tena feno fitiavana ka raha mila vonjy amintsika tonga izy miantra atsika dia mamonjy atsika ary zany Jesosy tia atsika mampahery atsika tsy anary atsika izy tsy anary atsika mandrak'izay zany Jesosy tompontsika zany ka noho izany ozy dia miantsoa foana miantsoa fa tsy reraka ameno anareo miantsoa fa amaly anareo foana ary rehefa mitady amin'ny fonareo rehetra ianareo a dia omeko fo madio ianareo ary rehefa aminareo ny fo madio Jesosy a dia ho tafiako lamba fotsy fahamarinana ianareo ho tafianareo mandra-pahatonga ny an-danitra any firidoroa amin'ny fitopolo sy 700 ny ataontsika eo ampanataterahana zany fizarana ny kapoaka sy ny mofo zany Tuna
miatsatsika izy manatona ao izy ary rehefa manatony ianao dia tonga eo aminao koa izy dia miteny izy hoe mba voay ary aho mandony eto ny varavarany fonao aho te eona aminao aho te iray teo ao anatinao te hitondra fiaina mbo avao anao amin'izao alakamisy masina zao na misy fahotanao roay izany esory zay vahiny ratsy rehetra ao anatinao ao hampidiry Jesosy fa efa miteny izy hoe mba voay aho fa avosakaizanao ira fa 470 ny ataontsika indro Jesosy mba voay avosakaizanao izy lay malala faizay efa tiatsika tahatram'izay mbola tonga etondray amin'izao fotoan'izao indro Jesosy mba voay le tompo ty mba hajao izy fa te onina ao anatinao te hosakaizanao atreto te hosakaizanao hatrany an-danitra ary hosakaizanao mandrak'izay zany Jesosy zany dia mbola miteny hoe indro mba voay aho mbola tianao efa lasanao any ny foko Jesosy tamin'ny alatsinainy masina efa lasanao any ny foko na dia tamin'ny masonao anila fotsiny azy natao aza ny fahotantsika ny faratsika rehetra mbola tiany any mbola ti any aho izy mba voay re efa sao dia ela loatra ianao mangatakandro fa tena ty zany Andriamanitra zany tena ty zany Jesosy aza lavina tsony re mba ekeo androany aza entiny ditry ny fona ny famafisakatoka raiso amin'izay izy mba voay hoy izy hoe efa eo ambaravaranao ary azao efa eo ambaravaranao mba voay amin'izay zany efa tsy anao anditra tsy anao forsianao fa mba voay raha mba sitraky ny fonao mandona mora foana mandona mora ihany na dia tompo lehibe sy mpanjaka ary mandona mora foana efa ny andro ela be teo ambaravarany fotsika izy mba voay re ataontsika zany hira izany dia toizatsika ihany hirandry indro Jesosy mba voay mbola ty izy mba voay rehefa sao dia mandao anao ataontsika Tena
dia andeha ho toizantsika amin'ny hira le efa enen'ny tananareo mbola tsy eo monen'ny dekona ho eo tananareo eo a ny nofon'i Jesosy eo ny rany Jesosy velona ho anao zany eo apela tananao zany eo aminao izy ary vonona natateraka ny teniny fa raha mihinana amin'io nofony eo amin'ny fo mendrika ianao efa voabebaka tsara misy anjaranao efa omany Jesosy anjara fiainana mandrak'izay ho anao ary raha misotro an'io raha efa eo apela tananao io efa nyteny Jesosy fa fanekeko io hamelako ny heloka ireo rehetra raha tena ny bebaka marina ianao ka hiala amin'ny ratsy fanaonao andetsika anao ny hira ary manaova fanekena fa eo aminao izy zao aza mijery olona ianao ihany anao atompo reko le feonao teo zay mitory ny fitiavanao nefa mila tsanga ny finoanao ataotsika ny indininy voalohany ihany nataotsika Petera ny teny tamin'ny mpianany ary miteny amintsika koa androany hoe fa fantatrareo fa zavatra tsy mba mety ho simba tahaka ny vola fotsy na ny volamena viditsika lafo reny ny nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azo tamin'ny entin-drazana fa nirasoany Kristy dia nirany zanak'ondry le tsy misy kilema ary tsy misy petipetina dia nanambara koa Paoly apôstôlika nanao hoe jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjena anay teo koa ny namonjena atsika ry havako ary teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy zao tsika zao ka raha masina retsika aza mandoto tena any amin'izay ratsy tsony te azony hatramin'ny farany ny fahamasinana teo amin'izany azo fijaliana zany koa teo amin'io azo fijaliana io Jesosy raha efa hialaina ary dia mbola nibanjana mbola nanompo ny masony tamin'ny reto manodidina vahoaka marobe izay miorakoraka samy manana ny eritreriny ny sasany tena ny faly fa maty le nilaza ho zanak'Andriamanitra teo Jesosy anefa dia nijery ary niendrandra ny lanitra ny masony hoe ray eo mamelà ny elony tsy fantany ingezao nataony zao tsy fantany zao nataony zao fa ny rany izy dia nanao dia napotimpotipotena ny nofoko ary dia nipotipoteny zany tonga eny apela tananao io zany nofony Jesosy zany raha tsy nipotipotena sy nitorotoroana tamin'izany ny nofony Jesosy tsy nanana anjara zao anjara fiainana mandrak'izao zao ianao ary ioziko raha tsy tamin'izany fotoana zany koa natao zay napalatsaka na rany Jesosy ilatsaka ary na rany latsaka iny nanjary natao famelana ny eloko tsika zay nanota ary mbola raha zay mahery zay nandeha teto tamin'ny talata mbola raha mahasitrana ny aretina rehetra raha mino ianao zay natonga Jesosy miteny hoe mamelà ny eloko ireo vahoaka nanapotika sy nandatsaka ny rako tsy fantany zay nataony andeha tsika aza anatona ny Jesosy amin'izay
fa zava-dehibe ny antony iny aminao iny zao izy dia ataovy mihitsy hoe hoaniko ty Jesosy sosotroko ty velona atao anatiko anao manomboko zao dia hiteny tahaka ny Paoly koa ianao hoe tsy za tsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko anatony tsikary manatona ka miondrika anoroka ny tongo masinao zay le olona tsy mendrika Jesosy mba havao izy tombo ho anao mandrakizay ataotsika dia mitsangantsika rehetra manao an'izany Jesosy aminao miteny izy hoe raisoary ity ny tenako izay omeko anao izao ny ataovy ho fahatserovana dia misaora azy ao anatinao misaotra Jesosy mankasitraka anao eram-poeran-tsaina nanomezanao anay zany tenanao izay nanekenao ny tenenanao taminay fa mahazo anjara fiainana mandraka zay raha mihinana an'izany ka mitandriny izany amin'ny fahamasinana isan'andro saotra Jesosy manateny izany zay ary faly zay satria anao ny velona atao anatinay mankasitraka Jesosy tompo-mpanjakanay amen dia hoy ihany koa Jesosy hoe sotroinareo rehetra amin'izay ary ty fa ity ilay rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsako ho an'ny maro ho famelako ny eloka misaora azy ao anatinareo saotra Jesosy misaotra nahazo famelan-keloko izay na dia mpanota aza Jesosy na dia ratsy teo anatrenao aza mbola tianao foana fa rehefa nanatona anao zay dia nanasanay ianao dia nanadio anay nanome anay fo madio ary nampitafianao ny lamba fotsy ny fahamarinanao ary nomenao zao tenanao ny ranao ary ny fifalianay dia tsy anatena pokaty zay raha manompo anao fa ho tonga any aminao hamantana amin'ilay anjara tsara izay fanomanao anay ka na dia nandao azy ianao laza hoe andeha ka andao anareo nanalahelo aza ny mpianatra alahelo koa zay rehefa sendra tsy mahita anao na tsy niteny aminay ianao Jesosy eo ianao efa niteny fa tsy hamelanareo rery ka dia misaotra anao makasitraka anao fa anamboatra fitoerana ao anay ianao ary matoko izay fa isy anjara toerana ao anay amin'ny anaranay tsirairay dia misaotra Jesosy ianao le sakaizanay ny teny an'izany taminay dia faly zay fa manana sakaiza tsy mba mandainga tsy mamitaka manakarepasoavana ary tompony lanitra faly zay dia iry zay Jesosy sakaizana Jesosy dia ho tanteraka tokoany izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Mipetraka ny fiangonana.
dia ho tatazana ny rakitra ho angonina ny kapoaka eo mpanatazana n'izany moa dia ao ny zanantsika ny fefy anao ny hira mandra-pahavitan'izany. rehefa avy nandray niaraka tamin'i Jesosy tsika nanatrika ny fanasana izay nanasany atsika mino afafalitsika hanafatra ao atsika izy amin'izao lakamisy masina izao na dia nalahelo raha tamin'ny voalohany mino afandray
zay rehetra fampiononany azy fampahirezany iarahantsika vakina rahantsika mamaky ny eo amin'ny jauna toko 420 teo ihany dia ny indininy fa 7 sy ny fa 8 afatra omeny Jesosy ianao dia raiso mihitsy ary atao vientinao mody zavatra cadeau omeny Jesosy ho an'izay avy ny ray latabatra taminy nanaiky nanantanteraka nanatrika ny fanasana zay nataony iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo efa renareo fa izao ny laza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray raha tia ahy ianareo dia ho faly satria makany amin'ny ray aho fa ny ray dia lehibe noho izaho izay nomeny Jesosy atsika riavana le fiadanana mihitsy nomeny tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao hoe tia meko tomobile ianao ampahery anao na meko volabe na meko trano ny fiadanany Jesosy no natolony ho atsika ka na eo azy zay fahoriana zay rehetra mety fisedrana fitsapana mamay mety anahirana any amin'ny fiainanao tadidia foana hoe ho fiadanako no anomezako anao anio mifiadanany Jesosy zay efa nampanatenany dia ho anao foana zany ao andamosy ny fizahana lehibe io zany fiadanana zany ary fiadanana treto tany io ka trany an-danitra ka na dia nalahelo ary tsika teo izy andao anareo fa mbola hiverina ne zay mbola hiverina ary ny fifaliana zay omeny atsika za io ane ka andeha ho any amin'ny ray ao amin'ny ray misy ny zavatra rehetra ilaitsika ka raha ao izy ao Jesosy raha mangatakatsika dia lalazainy hoe omeko anareo zay angatanareo ary anomenareo araka ny fonareo any Jehova amen fananatsika zao fanompopo vavany zao ny atao mpitsanganana ny hira fa 700 ary io ny tahotra ao ry olonosafo zay lazay ny tomponao io tsy misy tsy hotoka ny fisy ntonao natoinina menjady aminao reny avokoa zany ny fiore zay fitarainanao talaonao andro manalina valiny tokoa satria mpanjaka lehibe io itokinao io ny tanany mahery zay ny aminjeny ianao ka tsy misy mahala zay rehetra tiany fandositra mitahotra zay fahavalinao matoky azy itsangantsika anao an'izany hira zany anao le mpanjaka masina zay le mpanjaka ny voninahitra le Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra misesiko ary Andriamanitra rehetra manondrika ny lohanay zay manaja anao satria tianay tena tianay ary tsy miova zany fitiavanao zay koa Jesosy tianao tena tianao amin'ny fonay rehetra
ary dia matoky mpanjaka lehibe zay zao hanary ny tahotra rehetra sy ny ovotra eo natrehany izay rehetrarehetra fisedrana na fitsapana na zay ady atao tsy maintsy atrehanay matoky zay fa ianao ny miady ao anay rehetra ary andositra mitahotra ny fahavalonay rehetra ary ianao mihitsy ny efa niteniko io moa tamin'ny Josoa hoe ataoko tsy misy olona mahajanona eo anoloanao fa tahaka nambako nombako ao Mosesy nombako anao koa dia mahereza mahatanjara misaotra Jesosy makasitraka anao zay misaotra betsaka nanaitry niaraka nihinana teo amin'ny latabatra masina na dia tsy hitany masonay ary ianao fa ianao manafatra fa zao ihany ianao miaraka eto fa miandry anay indray ianao mbola hiaraka ifankahita tava aminao handray ny fanasana zay anasanao anayko any an-danitrany rehefa miala ety zay ka tonga any dia faly ny fonay Jesosy dia faly zay manantena an'izany fa efa ao le anjara fiainana mandrakizay ho anay le satroboninahitra efa nomaninao ho amin'ny anaranay tsirairay raha maharitra zay ka tsy mandanao tsy mamadika anao tahaka ny Jodasy dia misaotra Jesosy makasitraka anao zay makasitraka ody zay Jesosy ianao ny ombanay rehetra tsy andao anay na afoy anay ianao Jesosy Tompo hiaro anay amin'ny fahavalonay rehetra amin'ny loza amin'ny aretina amin'ny asan'ny devoly zay te hamono te handringana foana Jesosy te hamono ny fananay te hamono ny finoana ianao mba hampialanay aminao nefa tsy ala mandrakizay Jesosy ary tsy isy zay asakana anay na atakalona ianao fa ianao no anayko atretoko hatrany an-danitra mandrakizay dia misaotra makasitraka Jesosy makasitraka dia mba samy tonga somatsara any tokantranonay zay eo na amin'ireo akonanay amin'ireo zanaka manjafy rehetra na amin'izay rehetra anay rehetra ary dia anao nitantana ny dianay rehetra ary dia tsy ho silafaka zay manana mpitantana amin'ny tanakavanany fahamarinanao saotra Jesosy rainay zay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakana tamin'ny sitraponao ny ety tany tahaka ny an-danitra meo anay n'io ny anina sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelànay izay meloka taminay tondranay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano izay tononona amin'ilay anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ilay tiatsika ary efa nilaza hoe malala eo masoko ianareo be voninahitra sady tiako hoy izy hoe indro zao no mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako tsy hamelanao rery fa akaty aminao tsy havelako kamboty ianao ary za no mpiaro anao isaky ny ray mpimaso no andemako anao sao misy manimba anao ary na andro na alina miaro anao saotra Jesosy makasitraka anao ny dera anao ny haja anao ny voninahitra ry Andriamanitra avo indrindra ry Andriamanitra mpanjakanay hatreto tany hatrany an-danitra ary ho aminay hatrany le teny nomenao fanomezana nomenao anay teo hoe ny fiadanako no avelako anareo ary ny fiadanako nomeko anareo mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo hatramin'izao mandehana ary amin'izao herinao zao ka mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa ny Galileo Jesosy no ionako aminao makasitraka Jesosy amen mbola eo mpitsanganana ihany maranantsika ny fotoana ira fa 700 Jesosy Tompo amin'izay zao ny lalantsika fahamarinantsika manomboka zao fiainana ary dia tsy misy olona afaka manatona ny ray any na iza afa-tsy amin'ny alalany Jesosy tiatsika io ary dia hoy izy Jesosy Tompo ny fiainanao amin'izay aoka izy ny ataontsika fiainana eto tany ka hatrany an-danitra ary ny farany Jesosy tokana ihany no hanome atsika fiainana mandrakizay ataontsika ny andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo faefatra Jesosy Tompo no lala ny fahamarinana fiainana
alleluia. Masina Jehova tokony maro elitra ny vonina ny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aoka Jesosy tompony fiainantsika hatreto tany ka hatrany an-danitra. Amen. Zani fuku rera kampanai itakasi juru yana wanka iria Andai